avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Manoltranao vaovao. Salama tompoko. Tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza. Vainja fiafy. Manoltranao vaovao. Poisson vaovao mampatanjaka. Broxa ihany. Manoltranao vaovao. miatra vitrany ilay fakana TV roapolo isanjato amin'ny zanabola amin'ny findramam-bola araka ny fanapahan-kevitra niraisy ny fanjakana omaly fanapahan-kevitra izay amotika ny orinasa malagasy sy ny fandraharana ahony paitokarina miakapofiny ireo mponina manohitra ny tetikasa bazy toliara o toliara faharoa amin'izao fotoana izao androany fiara tsy mataodalana telo avy amin'ny bazy toliara no nosakana ny fokony olona tao tsarafanoky tsy manome alalan'ireo rafitra miandy amin'ny kolokolo ny lalàna anentsika ny osoka amin'ny fividianana hony teo anivo ny CSI sy ny Bianco androany fanambarany izay miteraka ia amin'ny zotro ny fividianana manaraka raha tsy misy ny fanovana rafitra sy lalàna tsy mbola afaka hifaninana mivokatra avy any ivelany fromazy vita malagasy antony misedra olana ra-pitaovana sy ny tsy fahamarina toerany akora fototra ireo mpamokatra anvelany i frantsa no sokajino rosia ho firenena mpanohitra azy voalohany indrindra ao Eropa hono lehibe ny etat-major frantsay nandritra ny valandresaka ho amin'ny mpanao gazety androany ny antsiprian'izay fotoana ny fampilalam-baovaontsika eto amin'ny fahita lavitra kolo atenina ny araba tomboky lasy tongo vavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay avy hatrany mahakasika ilay fametrahana TVA roapolo isanjato amin'ny zanabola no anomboantsika ny fiarahana amin'ity alina ity miatra avy hatrany manomboka izao ilay fakana TVA roapolo isanjato amin'ny zanabola amin'ny findramam-bola araka ny fanapahan-kevitra no raisy ny fanjakana omaly famotehana ny orinasa malagasy sy ny fandraharan'ity fanapahan-kevitra no raisy ny fanjakan'ity ary ampiakatra ny vidim-piainana izay vao maika ampitombo ny fantrana ompahay toe-karena nanaovana fanadidina eo anatrehan'izay ariana fitiavana tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra omaly fa ny orinasa sy ny orinasa lehibe no hiaran'ny fakana ilay TVA roapolo isanjato amin'ny zanabola amin'ny findramam-bola ny amin'ny banky tsy voakasika ity fampiarana ny TVA roapolo isanjato ity ny olon-tsotra na ny crédit à la consommation sy ny mpampindram-bola madinika na ny microfinance miatra avy hatrany manomboka izao ny fanapahan-kevitra saingy tsy miatra amin'ny findramam-bola talohan'ny 12 jolay hoy ny ministry ny toe-karena raha ny faneho-kevitry ny mpahay toe-karena manoloana izay hitombo ny vola alohan'ny orinasa amin'ny fanjakana isan'ireo tena lasibatra ny mpandraharaha malagasy vokatra izay tsy tokony hisihatra alaina amin'ny zanabola nefa raha tsara tantana ny firenena raha mitsinjo ny vahoaka sy ny orinasa marina ny mpitondra midika izany fa famotehana ny orinasa sy ny mpandraharaha ny fanapahan-kevitry ny fitondrana rajoelona ankoatr'izay hampiambotra ny olona irosa amin'ny sehatry ny fandraharana ary hampiakatra ny vidim-piainana ihany koa hoy ny fanazavana na dia tsy miatra amin'ny olon-tsotra directement les TVA amin'ny intérêt raha vao mampitombo ny coût-an'ny emprunt zay zavatra zay zany hoe mitombo ny vola alohan'le orinasa rehefa manao prêt ary ny orinasa lehibe manao prêt daholo rehefa manao importation ana vary ianao tsy maintsy manao prêt any amin'ny banky ka raha vao asianao TVA zany ny intérêt dia tsy maintsy mitombo ny vola alohanao hividiananao an'iny vary iny dikan'izay zany zay fitombony bidin'izay tsy maintsy misy répercussion zay aty amin'ny vidin'ny vary amin'ny ankapobeny ny orinasa na tiana na tsy tiana raha amin'izao économie raha amin'ny fomba fiorganisena ny économie amin'izao fotoana aloha eran-tany ny orinasa amin'ny ankapobeny tsy maintsy mihindram-bola ka raha vao asianao ny intérêt zany izy dia miamavesatra foana ny charge amin'ny entreprise dia sady miamena ny bénéfice ny zareo zany hoe vola miditra ka raha vao miena ny bénéfice dia miamahantra ny dikan'izay raha ny tsikaritra mitombo hatrany ny etra alain'ny fanjakana amin'ny orinasa sy ny vahoaka tamin'ity fitondrana rajoelona ity
tsy hita mivaingana amin'ny fiainam-bahoaka sy ny fampandrosoana nefa ny vokany fa atao lanin'ny mpitondra trany amin'ny resaka rendrarendra sy ny fisehosehoana. Ny ety amintsika sady miamafy foana ny etra omeny no sainam-pihen'ny orinasa nefa ny zavatra ny valin'izay tsy dia hitanao mazava tsara hoe ahoana. Délestage na mbola hitanao foana hoe mamaty matetika ny jiro, lalana mbola hitanao hoe feno goaka, ny any amin'ny hôpitaly mbola hitanao hoe betsaka ny olona mbola sahira, etsetsa. Ka ny fahitako azy zany tokony hoe rehefa ampitombo ihany ny fanjakana ny impôt payen'ny olona, le mandoa impôt nge tena mavesatra amin'ny olona. Ny atao hoe mandoa impôt miena ny arena miditra amin'ny olona rehetrarehetra. Zoan'ny olona rehetrarehetra nefa mba manan-karena. Fa matoa ny olona manaiky hoe ny arena nomen'ny fanjakana, dikan'izay koa zany ny fanjakana tokony hoe tena le vola iny ampiasaina amin'ny tena maha-izy azy. Fa rehefa mbola tsy hita hoe tena mampiasana tsara tatana marina vola, tokony tsy ampiakarina mihitsy ny impôt satria lasa ohatran'ny hoe ohatran'ny fanandevozana le izy amiko. Eo anatrehan'ny toe-karen'ny pirenena marefo, ny famoronana asa tsy ampy sy ny fahantrana lalina, ny anamafy hatralin'ny olana misy no mahamaky ny mpitondra amin'ity fanapahan-kevitra amotika ny orinasa sy ny mpandraraha malagasy ity. Raha ny lôjika fanohanana ny orinasa nefa ny tokony masoana ampihodinana ny fandrarana, ny fananganana orinasa sy ny toe-karena izay antoko ny famoronana asa ary fanohitra ho an'ny fampandrosoana ny firenena. Mitoetrany tsy fanarahan-dalàna atao amin'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana ho ny filoha-hevitra fahafito eo anivon'ny anteny meram-pirenena raha naneho ny heviny mikasika ity TVA 20 isanjato ity. Mpitondra fanjakana izay efa tapidalakale amin'izao fotoana ka manao izay fomba rehetra hakana vola amin'ny vahoaka malagasy ka eto Andriatsilavo. Fa matorana ny toe-karena malagasy no irosony mpitondra fanjakana ankehitriny izay ao ambanin'ny fifehezan'ny FMI ho ny filoha-hevitra fahafito eo anivon'ny anteny meram-pirenena. Tsy diso akory ny findramam-bola ho ity farany, saingy ny any Madagasikara tsy hita izay vokatra izany noho ny tsy fahaiza mitanta ny Andry Rajoelina. Ankoatra izay, raha misy fanovana izany teti-bolam-panjakana izany, tsy maintsy eny anivon'ny anteny meram-pirenena. Tsy fanarahan-dalàna araka izany ny fanapahan-kevitra noraisina tao anatin'ny filan-kevitry minisitra mikasika ilay TVA 20%. Ka androany le izy Conseil des ministres no anapahanao azy amiko tsy fanarahan-dalàna zany tompoko mialatsiny amin'izay zavatra zay. Manaraka izay dia tsapa ary voapirofo amin'izao fotoana izao fa matahotra averiko indray matahotra any FMI Ngai Rajoelina, matahotra an'ireo banque primaire reo Ngai Rajoelina, amintsika miteny izao zany dia ny vahoaka malagasy vokatra zany fatahorana zany vahoaka malagasy no mipaye an'le prix zany. Mitohy hatrany araka izany tsy fanarahan-dalàna toy ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Ity farany izay tapidalakali ka mitady ny fomba rehetra ka navola amin'ny vahoaka malagasy sy ireo tanora mpandrarara ny fanazavana trany. Noho izany zavatra hitany fitondrana dia fampiakarana 20% aniny zanabola isina TVA 20% io zany. Raha jerentsika izay zavatra zay mananikanika any amin'ny 116 milliards d'ariary zany ny vola halainy fandrakana amin'ny vahoaka malagasy zay tsy ny sasarany akory fa heripo ny tanora malagasy, heripo ny inona moa ty ny mpanjara malagasy zay zavatra zay. Mifanohitra tanteraka amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny tranga tahaka izany. Mifanohitra ihany koa amin'ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina izay tokony hanatsara ny sehatry ny asa eto Madagasikara. Avelantsika eo ny mikasika izay TVA 20 isanjato izay fa miakapofina tanteraka ireo mponina manohitra ny tetika Sabazy Toliara. Ao Toliara faharoa amin'izao fotoana izao androany. Fiara tsy mataho-dalana miisa 3 avy amin'ny Basy Toliara no nosakanan'ny fokon'olona atao tsy hafanohy commune Tsiansy. Ireo fiara izay nambaran'ireo mponina fa mitondra mpamitahiraka avy amin'ny Basy Toliara mikonkonina ny anao fandrefesa-tany amboletra ny anatin'ny faritra ny ala misy ny toeram-pitrandrana ka natonga azy ireo ampiaka-peo tamin'ity androany ity ny Antsiprian'izay.
nandritra ny fivorina nataon'ireo vahoaka manohitra ny fitrandrahana fasimenty izay ataony bazy toliara omaly tao tsy afanoko noho nandalo ireto fiara tsy matahodalana avy amin'ny bazy toliara namitahiraka tao tsy afanoka ireto ka nanatona avy hatrany ny fokon'olona nandraramafy sy nampitandrana azy ireo reponina tsy andalo intsony ao amin'ny fokotany tsy afanoka vaky nandositra ireo iraka avy amin'ny bazy toliara ary tavela ny fiara ireo ponina izay nampitandrana azy ireo ka tsy anaiky intsony raha misy ny fikasana hiverina any antoerana anamborana ny herimany io marery zahay fa hoe fa manao botany azy tany tsenany zanay iny amenandrozy iny fa manao botany zao renay rozy manao botany zao mbao zay anamborana ny herimany io za tsy tiandrozy zay volenandrozy ampilimareo fa za tsy tiandrozy iasa fa na voalohany ndraiky hoe utapaka ranonay nankeko tianay zay yatapaka ranonay ka tianay zay undik rasa undik munanay narafonzakany aby mamunanay oh io tsekengnay io topilreo ronay lampule toy fara reo hoatsy nandroany toy hoatsy ko lampule magna toy uronay katikatinareo reto efa miroso amin'ny fanamboarana ireo fasana izay nafindra aty an-tanàna ity orinasa ity ary efa manao tetika amin'ny fandrefesan-tany ao anaty ala sy manisa ireo hazo hoy ny fokon'olona ka mahatonga azy ireo ho tezitra sy manohitra hatrany namafisin'ireo vahoaka manohitra ny bazy toliara fa fitaka ataon'ny fanjakana sy ny bazy toliara no hita amin'ireo komina izay hitrandrahany ity orinasa ity manomboka izao dia anamafy ny sakandalana amin'ireo toerana rehetra izay mety hidirany bazy toliara ny vahoaka ao amin'ny komina tsy anisiha sy ny akilymaninika ary nampitandrana ireo izay mini ikitika ny ala sy ny tanin'izy ireo fandalovan'ny bazy atoy tsy ankegninay zay gn'antony nampisy samorovoro zahay mazoto tsy ankegninay bazy hitrandraka aminay atoy zay gn'antony samorovoroonay eo ino gn'antodianareo atoy mandeha amin'ny tsy tany fandikanareo eo moa rozy tsy namaly resaky rozy fa miaky aho avao rozy agnaty tragno ao tsy miboaky rozy zahay tsy manabataba raha tsy magnino andreo fa magnontany hoe ino gn'antodianareo amin'ny faritsy amin'ny tany ka misy anay atoytoy tsy mamaly reo fa afaka aho avao reo tsy miboaka agnaty tragno avao de tsy ankegninay ity bazy ty trandraka aminay ataonao barazy ilaly eo laha mbo fasy mahity magnatoy bazy tiliara de molianareo fa tsy taninareo atoy andikandikanareo zay gn'antony nataonay amindreo teo tamin'ny ianiky teo tsy miteny moa reo fa mivotrika ao anaty trano avao tsy mivoaka potehinay tomobilindrozy reo roanay lafa i magnaminay aty mandika io rahanay barazinay io potehinay tobily io la oriako roanay io tsy ankegninay bazy tiliara io nandritra ny fionana natao tao benety sy tsy afanoko dia samy nanindraninindra ny fahavonona ny hiaro ny tanindrazany avy ireo vahoaka sy ny teo nivo ny fikambandana mazoto amin'ireo tany izay hitrandrahany bazy toliara fa tsy mandeha amin'lohany avokoa ny fandraisana andraikitra atao mpitondra amin'izao fotoana kanton'ireo olana maro lafy miseho amin'ny sehatra rehetra eto amin'ny firenena hony teo anivony antoko VST tranga izay maneho fa tsy nivonina ny tondry Andry Rajoelina ary tsy manam-pahavononana ampandroso ny firenena ihany koa raha ny fanio-kevitra hatrany Daniela Minorso tsy fahaizana sa tsy firarahiana tsotra izao sa tsy fananana traikefa amin'ny fitantanana raram-pirenena no tsy mampiraika ny mpitondra fanjakana ankehitriny andraindraikitra malona ny zava-misy eto amin'ny firenena izay no fantaniana goavana napetraky ny antoko VST malona ny fantrana lalina sedren'ny vahoaka malagasy ankehitriny ny mpitondra izay mitaza-potsiny tsy malala ny lara-pamena ho an'ny vahoaka sy ny firenena ho ny fanio-kevitra matony ianao mirotsaka ho mpitondra fanjakana na mpitondra firenena zany dia efa vonona ny amin'ny zavatra rehetrarehetra zay la hoe gouverner c'est prévoir fa tsy misy an'izany amin'ny mpitondra fanjakana hatreto dia tsy fantatra tsony hoe mandeha makaiza sy mandeha makaiza jereo zao reny tany Kongo efa 200 no maty dia lazain'ny fanjakana ambara fa hoe tsy misy an'izany any nefa rehefa tiorina mitombo ny fahafatesan'olona dia vao marina ndray fa marina zany ary dia andrasana zavatra tahaka an'izany zany le ambarako foana hoe ny rovotra amin'ny akanjo raha mbola omby tondro dia zay ro
fa rehefa omboloa tafaporitsaka ohatra amin'izay sy tafaporitsaka dia zany ny zavatra manahirana ka le fandraisana andraikitra mihitsy a tsy fantatro na tsy fahaizana ve sa tena tsy firarahina fotsiny zao a navarina any amin'ny zavatra fa dia zany ny zavatra manahirana amin'ny lafiny rehetra io eto Madagasikara fa jereo zao reny faty olona manerana amin'ny Madagasikara raha tsy laza fa tsy likongo a eo ihany koa ny tany Mahajanga sambo efa tsy hita misy olona ampolony maro any anatiny any a misy malagasy 520 kanefa dia tsy hita zay fandraisana andraikitra ny fanjakana ao anatin'izany a ny avany La Réunion sa Maurice ndray a no tonga mitondra roplanina garde-côte a mijery a sy manao fitsiriana ny amin'izany fa aiza ny an'ny fanjakana malagasy a vokatra izay tsy firarahiny mpitondra fanjakana ny fiainam-bahoaka sy ny firenena izay mena avokoa ny tondro amin'ny sehatra rehetra eto Madagasikara amin'izao fotoana Yandry Rajoelina sy ny ekipany eo anatrian'izay variana amin'ny rendrarendra mitady tombontsoa manokana ary mandany fahatany ny volam-bahoaka raha tsy laza afa-tsy ny fanaovana ny filakevitry minisitra mitety faritra zao Madagasikara tsy mety mandroso fa ny fireny mpitondra fanjakana dia mikirimba manao lavia eraky Madagasikara lazaina fa conseil des ministres décentralisé tsy ny conseil des ministres tompoko ny décentralisé na fa ny fahefana zany ny tokony ho izy aza adsona ny resaka ary aza avilana ny korana fa tsy ny conseil des ministres atao inona conseil des ministres na décentralisé na ohatra ny andafy azy io rehefa tsy ny fahefana no anaovanao décentralisation dia tsy mitombony zany dikan'izany a ny zavatra tokony atao dia zao ampiaro ny décentralisation effective dia zany a no ekena fa mampandroso ao Madagasikara fa raha conseil des ministres nataonao any amin'ny fokotany a nataonao ery nataonao erio a rehefa tsy isy fampandrosoana atao anatin'izany a dia tsy mitondra ninina fa nofy ankilany tsy fahotanany mametra-pelana rehefa hita fa tsy vitany mitantana ny firenena ho iatrany avy eo anivo ny atoko VHT ny mpitondra fanjakana izay lasa manao izay sepatany ary miziriziry amin'ny heviny hatrany tsy mihaino ny afaka nefa midona mirindrina hatrany ny fanapa-kevitra raiso no hiatrany ny faneho-kevitra ao anatin'izay fitantanana izay hatrany fa ho an'ny komuna ny Antananarivo renivohitra sahirana amin'ny fandaharan'izay atao lara-pamena ny be ny tanàna na Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao ho ny mpanolo-tsaina munisipaly sasany manoloan'ireo fahasahiranana maro ilana vahaolana maika avy amin'ny mpitantana mitavozavoza ny mpanatanteraka ankehitriny ireo mpanolo-tsaina izay miandry hatrany ny mpanatanteraka handefa ireo asa lara-pamena hodiny Anatojondrina Tahiry no mitatra ny antsiprian'izay manjavozavo tanteraka ny politika entina hitantanana ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao hoy ny mpanolo-tsaina Ravololomanana Lalatina tsy hita soratra hatreto izay lalana tiany be ny tanàna ale amin'ny fampandrosoana ny komuna hoy ny fanazavana fomba fiasany tsy mahafapo ary tena tsy mahafapo raha zany anontanianao zany ahoana moa ny afitaratra ny renivohitra raha toka tsy mazava ny zavatra tokony ho atao sy ho tanterahana fotodrafitrasa tena tokony ho apetraka hoentin'ny olom-boafidy nametrahan'ny mponina Antananarivo ataoko anaty farangisosina ny fitokisany raha toka tena marina sy ara-dalàna ny nalany azy a ho be ny tanàna apetrako mazava tsara ka le fanontaniana hoe move ny zavatra alefa olaninay eo anivony filan-kevitra efa tena ahitana taratra amin'izany raha zany no anontanianao ny hevitra dia mahitsy a ny famaly ny amaliko an'izay hoe tsia za tsy mahita taratra tsy mbola hita soritra amin'ny tolo-kevitra naroson'ny mpanatanteraka holanin'ny mpanolo-tsaina ny lalatsaina hitondran'ny be ny tanàna ny komuna Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao atreto andrasan'ny mpanolo-tsaina amin'ny be ny tanàna ny androsoana ireo tetika asa lara-pamena ka hodinihina ary raha ohatra ny mponina Antananarivo everina toy ny zazakely zaraina vary amin'ny gony zaraina sachet paty zaraina an'izao aprevena mialatsiny amin'ny fitenenana reo tanora ankehitriny a dia oza hoe tsy ho tompona andraikitra mihitsy kanefa ny takina hampandrosoana nyty tanàna ity dia mponina manana fahasahiana mijoro tompona andraikitra hitondra anjara-biriky amin'ny fampandrosoana ny tanànany fa tsy sanatry ny vava mponina androsy iandry hoe aiza ndray no manome iza ndray no zay foana nge le olana
nampanantena fampandrosoana ho an'Antananarivo ny ben'ny tanàna fonizy mbola PDS no mafisiny tamin'ny fampelezan-kevitra izany niaraka tamin'ny fitondrana volomboasary nanolotra azy. Ankehitriny miaina olana arabola ny commune, tsy hita ilay fitondrana foibe ny anteherana, ny tanàna mikorontana, miverina amin'ny mahazatra taorian'ireny fandalovan'ny filoha frantsay teto amintsika ireny. Ijanona eto Antananarivo izay hatranisika fa vaovao ny fampianarana vetivety. Mivoaka ny arivo teo ny valim-panadinana BEPC ho an'ny Sisikoa Antananarivo renivohitra sy Antananarivo Atsimondrano. 7,5 isanjato ny tahapahafahana ho an'Antananarivo renivohitra. Ny eny oarina tamin'ny taondasa izay nihoatra ny 10 isanjato ho an'ny Sisikoa Antananarivo Atsimondrano. 7,5 isanjato ny tahapahafahana. Anoizatsika ny fampalalam-baovao, tsy manome alalandreo rafitra miady amin'ny kolokolo ny lalàna. Anentsika ny ahosoka amin'ny fividianana ho ny filohan'ny CSI sy ny tale Général Bianco androany. Tsy heveriny lalàna ho kolokolo ireo tranga ireo fa fandikan-dalàna fotsiny. Fanambarana izay miteraka amin'ny vozotry ny fividianana manaraka raha tsy misy ny fanovana rafitra sy lalàna eto amin'ny firenena. Santatrany aina no mitatrany any Tsiprian'izay. Tsy voafaritry ny lalàna mifeny fividianana ho kolikoly, ireo osika amin'ny fividianana toy ny fividianana olona sy ny kitolotolotra, ka izany no mahatonga ireo rafitra miady amin'ny kolikoly, tsy manana fahefana nenjika izany, hoy ny filohan'ny CSI sy ny tale Général Bianco androany. Izay voafaritra ao amin'ny lalàna miady amin'ny kolikoly, ny lalàna 940 tsipika 820 ihany no tranga azo faritana ho kolikoly, ka ahafahan'izy ireo manao famitorana. Misy tranga maromaro ao izay heveritsika fa misy endrika kolikoly. Nefa andian'ny lalam-pifidianana dia tsy niteny tao anatin'io lalàna io hoe trangana kolikoly izy ireny fa dia raisina ohatra ny fandikan-dalàna rehetra tsotra ihany. Dia izay izany tsy ahafahan'ny rantsana miady amin'ny kolikoly manenjika an'ireny tsy afaka manao famitorana an'ireny Bianco satria tsy voafaritra mazava tao anatin'ny lalàna izay fean'ireny tranga ireny hoe kolikoly le zavatra. Tsy hoe rehefa fraudy dia tsy maintsy kolikoly avokoa. Raha ianao zao mitrisy any am-pianarana, ianao tsy nanao an'izany kolikoly ve zany sa tsy kolikoly? Raha tsy misy zavatra maritantsika azo kolikoly dia tsy kolikoly na terenao masaka, tsy mety. Tsy ahivina, nijery fotsiny ary tsy niaiky ireo osika ny ariary nandritra ny fividianana 3 farany ny CENI sy ny RCC. Tsy afaka mandray fepetra ihany koa ireo rafitra miady amin'ny kolikoly. Navela nandalo fotsiny ireo trangana fividianana safidim-bahoaka sy fividianana olona andeha hifidy miaraka amin'ny bulletin précoché. Satria tsy voasoratra ao anatin'ny lalàna ho kolikoly. Manoloana izany, ahiny mpanara-bavao ny hiverenan'ireo tranga tsy fanaraha-dalàna ireo raha tsy misy fanovana rafitra na lalàna eto amin'ny firenena. Ankilany, ankoatr'ireo rafitra miady amin'ny kolikoly, aiza ho aiza ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena miady amin'ny kolikoly, hoy ny filohan'ny Bianco. Zavatra roa no tena azo lazaina hoe ngeza mamaritra ny hoe fahombiazana miady amin'ny kolikoly. Ny voalohany dia ny fisiny finiavana ara-politika, ny faharoa ny fandraisana andraikitry ny tsiraray. Ny famaritana ny finiavana ara-politika sarotra, ary io efa matetika mbe teniko foana. Ahoana moa ny atao mamaritra an'izany? Fa iarahantsika rehetra mahita misy ny finiavana fa ny fanontaniana mipetraka ampy ve sa tsy ampy, le anankiray faharoa no adino. Fandraisana anjara ny olom-pirenena tsiraray avy. Fanontaniana apetrako aminareo, tena mandray anjara ve ny olom-pirenena tsiraray avy? Samy ravoravo-tanana. Hatreto, lalàna tsy ahafahana miantoka ilay fividianana marina, madio sy mangarahara no misy eto amin'ny firenena. Ny rafitra ihany koa ankilan'izay tsy matapakahatra, tsy mahaleo tena, fa tsabahan'ny fahefana mpanantanteraka hatrany. Tranga izay anohizan'ireo antoko politika, ny firaisamoan'ny pirenena sy ny maro hafa, ny tokony hirosoana amin'ny fanavoazana tanteraka ny lalàna raha ny fividianana no resahana. Ho fanamariana ny andro afrikanina iadiana amin'ny kolikoly, nisy androany famelabelarana arahana ady hevitra no tanterahin'ireo rafitra miady amin'ny kolikoly. Loha hevitra tamin'ny tiny hoe manendrahindra ny famendrehan'ny olombelona amin'ny ady amin'ny kolikoly. Dia izay ihany koa no hoentsika misety vetivety ao anaty doka fohy, aza misaraka aminay ary. One, two, three, four. What are you waiting for? Come on, fire. Come on, dance with me. Just lead your destiny. Try
du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Kiri, kiri, kiri! Chafuza kwa minea, acharoba kwa kai, tiki tiki vo mandenga, masuwangu. Am manaraka Big Crystal, penina tena azo antoka. Olucabe, Piki Finete, 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 Kifinete, Kifinete, yes, yes, Kifinete, 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 yes, yes, Kifinete, 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 yes, yes. Grâce à Netmans 25 000 et ses 4,5 Go, t'as plus de data pour plus de fun. 4,5 Go de net à utiliser à tout moment, quand tu veux, où tu veux. Et c'est toujours à 25 000 arrière seulement. Tape vite le dièse 322, étoile vite, dièse. Ino ma lesy an-tagnany live ty brok se lesy ino brok se lesy ino koa ma lesy zany Boisson vaovao mampatanjaka Miss energy drink de Miss Cola Mety amindry sady mety amilay Ino agnarany Rock Mahazonda Mahazonda Zay mila boisson Mahazonda Mahazonda Zay mila boisson Mahazonda Mahazonda Zay mila boisson Mahazonda Mahazonda Ame parole Rock Sayan Cosmos se déplace à l'intérieur de la City Event à côté de Super U. Plus spacieux, plus de choix pour mieux vous servir. Électroménager, meubles, TV, audiovisuel, téléphonie, fitness, décoration, outillage, instruments de musique et bien d'autres encore. Ne ratez pas notre offre spéciale ouverture du 10 au 13 juillet. Avec des remises allant jusqu'à 50% sur certains produits uniquement à Cosmos La City. Vous avez bien entendu, jusqu'à 50% de remise sur certains produits. Et c'est uniquement à Cosmos La City Event à côté de Super U. Cosmos, votre partenaire de confiance. Salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus e zahay a dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy foniny azo isafidianana tsy tiany bibikely io a tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil ana-canapé mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mahataty soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandrina ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy miazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varalina fa misy refzetiny Anohizana ny tapany faharoa amin'ny fampilalambavao amin'ity alay ity mampitebiteby ny rehetra amin'izao fotoana ny tatitra nataon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mikasika ny valiny fitiliana tany velany momba ilay raharaha fanapozinana teny Ambohimalaza Amerika Asinina. Tsy misy fanazavana maro-potitra ka maro ny teboka manitikitika ny rehetra ao anatin'izay ompamakafaka raharaha-pirenena sy mpiaro ny zom-panjifa nanaovana fanadihadiana tamin'ity andro an'ity Entsora Soarimalala. Tokony avoaka pahibe maso amin'ny mangarahary ary anaovana tatitra feno nataon'ilay laboratoire frantsay izay nanamarina ny karazana fanapozinana tamin'ny raharaha teny Ambohimalaza Amerika Asinina hoy Serge Zavimahova tao amin'ny tambazotra sosialy. Mananjoa lalana ny vokatry ny fanadihadiana ny vahoaka fa tsy tokony avilivily amin'ny sombom-baovao hoy ny fanohikevo manoloana ilay valiny fitiliana avy any ivelany. Raha iverenana ny tatitra nataon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka singa mahery vaika tsy fahita
anaty sakafo sy anaty vatan'olombelona no nahatonga ny fanampoizinana. Tsy nisy famantarana mazava hoe inona marina ilay singa ahafahany rehetra mitandrina, any ka miainana tebotebo sy fitaintainana ny rehetra hoy ny Pierre Nizo ny mpanjifa. Mbola manjavozavo zany ho an'ny mpanjifa ny valiny ilay izy. Fanampoizinana ilay izy fa mila mazava amin'ny olona. Ny fitsarana moa zany nametraka hoe mbola anatin'ny hoe fitandrovana n'ilay resaka tsy ambaratelo ilay izy dia tsy mamoaka n'ilay tena hoe inona marina ahafahan'ny olona zany malala ny hoe tokony fiarovatena, tokony hoe zavatra tokony tandremana zany anatin'ilay izy. Zay zany mbola tsy mazava amin'ny mpanjifa amin'izao fotoana izao ary azo lazaina hoe mampitaitaina mpanjifa ihany zany zavatra be dia be amin'izao fotoana izao hoe fanampoizinana ahoana ilay izy. Zay zany angatahana ihany amin'ny tompona andraikitra fitondram-panjakana ny resaka zavatra be dia be tsika botulisme, intoxication, empoisonnement, tafiditra ny resaka menaka samihafa dia manjavozavy. Tokony andrasana fepetra ihany koa ireo mpivarotra hani-masaka eny an-dalana fa tsy miandro loza vao hikoropaka ohatra ny fanazavany. Tsy sarotra ny manantanteraka izany ary manana ny ministera, ny sampandraharaha sy ny tompona andraikitra amin'izany isika. Jerena ny resaka fahadiovana, ny akora ampiasaina sy ny maro hafa, eo koa ny fanaraha-maso ny toerana fandraisam-bahiny hoy ny fanazavana. Jerevy tsara le sakafo aloha. Le sakafo eny eny amin'ny arabe dia fahita hoe be dia be ny sakafo tsy araky ny tokony hoe tsy manaraka an'ilay fientra, fahadiovana, ny fitandrovana tokony ho atao eny amin'ilay fivarotana samihafa. Tsika eny vao mivoaka eo Analakely, vao mivoaka eo ety Anaiza eny Mahamasina, vao mandeha tsika Menakavy eny amin'ny quartier samihafa eto an-tanàna dia efa hita mihitsy ny hoe be dia be ny tsy manaraka ny tokony ho izy eny. Reny zany tonga dia efa cible, tena parfait hoy zany fitenenana hoe tonga dia reny raha ohatra ka sanatria misy zavatra miparitaka tsisy fitandremana tsisy famelontsika dia efa reny tonga dia efa mazava ho azy hoe avoantsika Menakavy. Tiara moa zany tany anatina toerana hoe zahatra ny heverina fa hoe tsara madio ny trangan'ny zavatra na tany amin'ny grande surface na tany amin'ny fivarotana na tany amina fety samihafa tratra daholo nahazonan'ilay zavatra hoe nisy olona maty marary, mbola misy marary amin'izao fotoana izao. Mila zavatra mazava zany ny mpanjifa ao anatin'izay resaka sakafo zay. Tsy trangana ambara ho fanampoizinana tena mbo malaza ny ihany. Maro trangana fahampoizinana ara-tsakafo namozana ain'olona maro nanerana nosy izay mbola andrasana fanazavana ofisialy amin'ny fanjakana ny Antony. Fahasalamam-bahoaka sy hena ny resaka, saingy mety arazoka hatrany ny fomba fiasan'ny fitondrana izay efa tsy mampanjaka ny mangarahara. Asa inona no tanjona, inona no afenina tsy ho fantatry ny vahoaka malagasy. Magina ny tsenan'ireo mpivarotra ny masaka ho Antsirabe vokatry ny resaka fahampoizinana ara-tsakafo ny famaofao tany an-toerana amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ilay menaka landaty tratraka ny dorana ny herinandro teo izay tsy nisy resaka fa natao mangingina ny fandorana azy ary tsy nampahafantarina ny vahoaka tao Antsirabe ihany koa ny fisian'izay. Andrindrina Rendriamiarosokolo Antsirabe. Anisan'ireo niteraka resabe teto amin'ny renivohitry ny fatrovakinankaratra sy manerana nosy ny resaka fahampoizinana ara-tsakafo. Raha ho amin'ny fatrovakinankaratra manokana dia azo lazaina fa mianan-tanteraka ao anatiny ayay ireo vahoaka raha ny fanadihadiana nataonay mpanao gazety teny an-dalambe rehetra teny. Ary anisan'ny nametra-panontaniana sy nisintona ny sain'ireo mpanara-baovao ihany koa ny mahakasika ilay menaka landaty izay tratra ka nidorany avy eo anivony fitalavam-paritra mivarotra eto vakinankaratra ny herinandro lasa teo. Tsy nisy anefa ny resaka anankiroa hoe fampahafantarana ireo vahoaka fa natao nangingina ifandorana izany. Rehefa nitaky fanazavana indray izay mpanao gazety teo anivon'ity biraony fitalavam-paritra ny varotra ity dia milaza ny tompona andraikitra fa tsy afaka mandray. Anisan'ireo sehatra tena lasibatra ao anatin'ity resaka ny famaofao ity, indrindra fa ireo mpivarotra hani-masaka. Ny hain'ireo entana lafo tsy tony teo aloha lasa matahotra hihinana sakafo masaka ny akabeazan'ireo vahoaka, vokany miditra fa tiantoka tanteraka ireo mpivarotra hani-masaka raha ny fanadihadiana natao. Le olona mpividy ary lasa matahotra. Ohatran'ny tamin'ny fety teo zao tonkornera teo zao malafo eo amin'ny 200 isa 50 sy 200 nefa teo zay tsy nahalafo na 100 ary tsy lanina. Lasa matahotra le olona zany na nividy ary tsy voatery ny gâteau ihany koa ary moa zany fa na rehefa sakafo masaka ohatrohatr'izay daholo. Le izy mifamaofao be misy menaka, chocolat, lafarine na ho daholo zany ravin-zavatra hoe hanina rehetra zany dia ohatrany hoe mampatahotra le olona daholo. Fa menaka aloha hatreto ny tena mampatahotra le olona. Zay zao tsy naheno an'izay nefa tokony hampahafantarana zany raha ny tena marina satria na zay ary zao tsy mahafantatra an'izany. Hatreto aloha dia tena mijaly zay satria tsy ny tsena tonga dia tsy mandeha, ny entana nefa miakatra, lafarine niakatra be zao dia lasa fahatiatoka zany, lasa fahatiatoka dia mitazona fotsiny aloha hoe efa io ny asa aloha
dia tsy maintsy tazomina aloha. Le resaka menaka sy lafarina tena mampatahotra ny le resaka profita amin'ny lafarina sy menaka. Ohatra hoe kaiky kely to zao zay malany 20 zao zay tsy malany impotry isalanay indray andro. Tena misy hoe client efa zatra isan'andro tsy dia miverina tsony. Tena hoe tsy miverina. Indrindra hoe zavatra kendy eny zany dia tena lasa miaina be ny zavatra ataony eny menaka. Raha mitotoy zao angamba dia mety tena mety katona zay satria na ny karaman'ny ankizy ary efa tena mampifehatsaina hoe mila tsy voaloha raha hoe mitotoy foana zao. Ohatrany hoe misy gaboraraka ihany eto amintsika fa tako anazy. Tsy hoe manakihana fitondrana be fa tama tena misy gaboraraka be loatra. Manoloana izay rehetra izay dia manao antsova araka izany ireo mpivarotra hani-masaka mba tokony hisy ny fampahafantarana ataon'ny tompona andraikitra mahakasika ireo entana lany daty izay nodoran'ireo na koa mba fanazavana ny sain'ireo vahoaka raha ny fanadihadiana trany. Tokony hoe hazavana ny saim-bahoaka hoe ohatr'izao le problème misy ohatr'izao le camp dia mba masiny ny fanaramaso amin'le entana rehetra eraka ny grossiste sy ny anina reny satria izay no mampiaya ny olona dia mba hazavany tsara hoe tsisy problème ny ohatran'izao dia amin'izay mba milamina ny sain'ny olona dia mba mividy ny olona avy eo satria tsisy fanazavana le izy dia na ny olona ary matahotra na ny vidy satria tsy misy manazava ary hoe avy amin'ny menaka le izy avy amin'izao fa dia ohatrany hoe sision-dresaka fotsiny hoe menaka indray mahatonga an'izao lafarinina indray dia izay no mahatonga an'le izy ohatr'izay. Raha ohatra ka amin'toy izao dia mety hikatona na ny fivarotana hani-masaka ary satria ny mpividy tsy hisy vidy. Ny antsova ataonay dia hoe mba jereo zahay mpivarotra satria io ny fidiram-bolanay voaiza ary izay raha ohatra ka hoe mitoy ihany izao dia tsy hisy tsony izany ny fidiram-bola dia somera daholo izany mpivarotra nefa mivarotra be da be tatsira be. Manay mpivarotra masaka tena mezaka ary mitady le hoe tena zavatra ampiasana amin'le norme ohatra menaka lafarinina siramamy mba simba koa zahay raha ohatra hoe fitadiavanay ohatr'izao no voakitikitika amin'le resaka ohatr'izany. Tena tokony andraindraikitra le fitondrany tokony asiriny izay ministra efa vava foana zany hoe zay tsy mahavita ny asany ao anatin'izao taona tsy hoay satria manena be le vahoaka lasa le vahoaka majinga no mizaka ny fiantraikany zavatra miseho eto amintsika. Araka izany dia azo lazaina fa mbola miaina tanteraka ao anatin'ny ayay ireo mponina eto amin'ny renivohitra ny fatrovakinankaratra amin'izao fotoana izao mahakasika ity resaka fahapozinana ara-tsakafo izay ny famaofao ity ary miantraika tanteraka any amin'ireo mpivarotra hani-masaka ny vokatra izany. Lafomba vaoafa nampafantanina tamin'ny fomba ofisialy ny tolakandro teo ny tolotra vaovao omeny ny Canal Plus Madagasikara ho an'ny mpanjifa nampidirina anatin'ny nouveau tout Canal Plus ny DSTV ahitana chaîne miisa 17 sy ny fampidirana Netflix anatin'ny Canal Plus vaovao. Andao arahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Ny zava-baovao voalohany aloha dia nampidirinay ao anatin'ny nouveau tout Canal Plus ny offre DSTV 17 ny isan'ny chaîne ao izay ahitana chaîne Super Sport anankefatra izay ahafahantsika manaraka ny championnat lehibe maneran-tany toy ny UEFA Champions League, Super A, Serie A sy ny sisa izay amin'ny teny anglisy izy ireo. Dia misy koa ny chaîne ho an'ny ankizy Nickelodeon Junior sy ny sisa ary misy ny chaîne découverte toy ny Discovery Channel. Izay zany ny vaovao voalohany indrindra. Ny vaovao faharoa dia ny fanampidirana ny tolotra Netflix ao anatin'ny Canal Plus vaovao. Dikan'izany ireo izay manana ny tolotra tout Canal Plus zany dia tonga dia efa misitraka ny Netflix sy DSTV English Plus. Tsotra be ny fanaovana ny inscription amin'ilay izy miditra amin'ny tolotra tout Canal Plus aloha zany mazava ho azy dia misy torolalana arahana amin'ny alalan'ny application Canal Plus. Amma connecté anazy moa zany dia tsy maintsy mila internet ny fampiasana ny Netflix sy DSTV English Plus dia zay générosité moa zany ataontsika anaran'ilay izy nataonay amin'ny vidiny mora dia mora 130 000 ariary fotsiny dia nefany mbola gratuit aloha zany Netflix sy GSTV amin'ity volana ity fa amin'ny volana ambony izy zay vao miatra io 130 000 ariary io.
tsy mbola afaka hifaninana mivokatra avy any ivelany fromage vita eto amintsika antony misedra olana ara-pitaovana sy ny tsy fahamarinany toerana akora fototra ireo mpamokatra raha ny zava-misy amin'izao fotoana na izany aza mikendry hatrany kalitao ny vokatra ireo mpisehatra gabain-loa no mitaritra ny antsiprian'izay. Efa maro ny malagasy misehatra amin'ny fanamboarana fromage eto antsika fa misedra olana izy ireo toy ny ara-pitaovana ny tsy fahamarinany toerany akora fototra sy ny sisa ka antony mahatonga ny vokatra eto amintsika tsy afaka mifaninana amin'ny avy any ivelany. Misy fotoana zany ny vokatry nono mitobaka, dia misy fotoana ny vokatry nono tsisy. Dia ry olana io zany tsy mbola voavaha tsara amin'izao zany tsy stable zany ny vokatry nono. Ny tsena fromage koa misy fotoana tena hoe mihisatra ny tsena. Ny olana manaraka ihany koa dia ny resaka fampitaovana satria ireo fitaovana entina hikirakirana ny ronono ho tonga fromage dia mbola hafarana avokoa. Ary izay ny anisan'ny mahatonga ny vokatra fromage avy any ivelany somary tovitovy amintsika ny fifaninanana raha oharina hoe ny vokatra eto amintsika eto toerana tokony azo jifain'ny betsaka dia noho izay fanafarana fitaovana entina kirakirana izay dia lasa miakatra zany ny sarany. Na izany aza dia tsara ny fromage vita malagasy ary mitombo mandrakariva ireo mpamokatra sy ny mpivarotra. Nahitana fiakarana ihany koa ny tahan'ny fanjifana hoy ny mpikarakara tsena be ny fromage. Qualité amin'ny fromage vita malagasy dia tsara fa kosany raha ohatra isika malagasy ka manjifa an'ilay izy dia mampirisika kokoa ny mpamokatra sy ny mpivarotra hanao tsaratsara kokoa dia tena tsara ny qualité an'ny fromage tsika. Dia hitanay fa tian'ny malagasy ary tian'ny olona ilay foara izany hoe tsena be ny fromage izany dia mbola nampirisika ihany koa ny karakara ny andian'ny faharoa izay mahavitrika tokoa satria dia nitombo ny mpandray anjara ny fromage tamin'ity nitombo teo amin'ny 5 teo zareo dia io zany no ahitana fa vonona ny mpandray anjara dia ny visiteur koa vonona ihany koa ny olona anjifa fromage vita malagasy. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly ny tsena be ny fromage eto afovoan-tany andian'ny faharoa manana tanjona anitatra ny hetsika any amin'ny faritra ny mpikarakara raha ny fanazavana. Lafomba vao afa tsy ampy ny fitaovana ary tsy zarizary mifodra-avitrasa hitoerany ireo voafonja mamokatra ho an'ny voafonja na mandeha ao andonaka fianaratsoa amin'izao fotoana izao tsy mijanona eo amin'ny fanitsiana na fanarenana ny fiainan'ireo voafonja ihany araka izany ny asa sahany ny foibe misahana ny fandrarana ny fonja fa miroso amin'ny sehatra ny fambolena ahafahana mamaty sakafo ireo voafonja ananan'izy ireo fa leovatena ara-tsakafo ihany koa ny antsiprian'izay. Ny fandroany ny volana Jolay 2024 ity no natomboka tamin'ny fomba ofisialy ateo amin'ny campionnat andonaka fokotanin'ny soarea commune Ambinandro ny Tompiadina Mangahazo ho an'ity taona 2024 ity ho an'ny anivon'ny sampandrarany fonja atao anatin'ny faritra Matsarambony izay toerana 40 km miala ny fianaran-tsoreny vohitra moa no misy ity campionnat ity. Velara-tany manodidina ny 220 hektara no anambolena Mangahazo ho sakafon'ny voafonja atao amin'ny faritra Matsarambony ary voafonja misy 40 kosa no manatanteraka sy manao ny asa rehetra amin'izany. Aty amin'ny campionnat landonaka dia misy voafonja maro izay manao ny asa rehetra aty andonaka ary misy mpandrarany fonja 3 no miambina an'ireo voafonja marobe ireo. Tombatombanana ho 200 tonnes eo ny vokatra hiakatra amin'ity taona ity ary izay 200 tonnes zay dia ampy ho an'ny sakafon'ny voafonja ny fianaratsoa satria ny fonjan'ny fianaratsoa dia mandany eo amin'ny 30 tonnes isan-taona eo zany ny Mangahazo izay sakafon'ny voafonja zany ka raha jerevana ny vokatra miakatra zany dia misy ampim-bava entina miasa indray amin'ny fotoam-pambolena manaraka. Hatreto aloha dia mahimiaina amin'ny vahoaka eny toerana ireo voafonja ireo izay manao izao asa izao saingy olana anisan'ny mbola sedrain'izy ireo moa dia ny tsy fampiny ny fitaovana ampiasaina sy ny fototra-avitrasa any an-toerana. Anisan'ny olana zany tsy fampiny fitaovana satria raha ny tracteur anankiray tsy ampy eo ihany koa tokony hisy moto koa zany ahafahana manara-maso ny mandida satria ngeza ny velara-tany izay misy aty ahafahan'ny mpiambina manara-maso ny fambolena eny an-toerana zany dia ilainy izay moto zay. Eo ihany koa ny fototra-avitrasa ny trano izay mbola tsy zarizary
ilaina ihany koa ny toeram-pitehirizan'ny sakafo magasin zany stockage dia kely raha oharina amin'ny vokatra hiakatra io zany dia tsy ampy mihitsy io magasin de stockage eto toerana io zany tsy ampy zany zay. Eo koa ny tranony mpiampy tranony voafonja zay mbola tokony asiana fanorenana mihitsy zany aty amin'ny toby satria ty toby ty zany manomboka zao zany dia tena hamokatra ary mbola hihoatra nohozay vokatra tamin'ity taona ty no vokatra hiakatra amin'ny taona ho avy. Tsy janona amin'ny fambolena mangahazo ihany anefa fa efa irosy ihany koa amin'ny fambolena voankazo fihinam-boa ny ao amin'ity campional Andonaka ity. Tanjona amin'ny taom-pambolena manaraka dia mba ho rakotra azanakazo avokoa ny manodidina ny toeram-pambolena rehetra. Izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. I Frantsa no sokajino Rosia ho firenena mpanohitra azy voalohany indrindra ao Eropa. Hono lehibe ny état-major frantsay nandritra ny valandresaka nataony ho an'ny mpanao gazety androany. Ny filoha rosianina ho izy no lazany no iparisy nanohana ny Ukraine tao anatin'ny 3 taona. Ankilany nanamafy hatrany ny fanohanany any Ukraine ny filoha frantsay omaly nandritra ny fionany tamin'ny prime ministre britannique. Izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao any androany ankasitrahany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany. Mbola maro ny fandarana hoentina aminao amin'ity ality. Isan'izay ny ankitsi-po iarahana amin'Andriamatoa Alain Andriamseza filohan'ny FIM na ny hetsika iombonana ho an'ny fanorenany sy ny fanorenany fotony eto Madagasikara sy Andriamatoa Sambany Désiré sekretera général ny antoko HVM. Fandarana iresahana ny zava-misy eo anivon'ny jirama amin'izao fotoan'izao ny fiainam-pirenena sy ny politika hoezahana hoentina ao anatin'ny fandarana avokoa. Fandarana izay anasananao avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao zao. Mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary tomboky lasy tombo vavelo matomboko. Brox a présenté Ny Vava. Salama tompoko. Tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza. Voanja fiafy. A présenté Ny Vava. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. A présenté Ny Vava. Pour vos séjours à Majunga, rien ne vaut la douceur de la mer, le coucher du soleil et l'hôtel Coco Lodge. Une étape de rêve à Madagascar. A présenté Ny Vava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.